Faly miarabantsika vahoaka ny Antananarivo indray zany ny tenako amin'izao fotoana izao a, amin'ny alalan'izao oronan tsary mihetsika izao a, no ahitana ireo ny tenako a miresaka eto. Ny antony hitsanganako eto moa ry havana dia mikasika an'izao toedra raha-pirenena izao ihany a, mikasika an'ity firenentsika ty a dia Madagasikara izany. Satria tena hitantsika tanteraka zany amin'izao fotoana izao a, fa tena ao Antananarivo ao a ny mpitondra fanjakana no mipetraka. Ary aratsika malala daholo zany rehetrarehetra zany. Kanefany ao Antananarivo ny tena fohy be ny 4 ao no mipetraka ny 4 ao Antananarivo ao. Eraky ny lalina rehetrarehetra ny Antananarivo iny feno olona matory 4 ny mpangaro paosy mia mitombo isatrany no ny antony inona mia mahantra ny firenena, mia mivarina anaty lavaka ny firenena. Satria ireo mpanao politika ireo tsy mitady efa tsy ny tombontsoan'ny tenany rery ihany, nahoana raha jerena nefa samy mipetraka ao Antananarivo ihany. Zareo voky a mipetraka amin'ny toerana tsara, ny olona matory eny an-dalana, eny amin'ny baoritra no atoriana, eny amin'ny fako a, fakofako no tsopin'ny vahoaka 4 ny olona mahantra ny vahoaka Antananarivo. Ka tokony ho tonga saina tsika vahoaka ny Antananarivo, ary mba tokony hitodika tanteraka tsika vahoaka ny Antananarivo ny amin'izao toedra raha-pirenena mitranga zao. Aizany matetika misy raha mandrika ao Antananarivo ihany no afatesana olona, satria naninona ao Satana no mipetraka, ary tsika vahoaka zany tokony mba hijery akaikiny amin'izany, ary tena ho tonga saina hoe fa maninona no manao sorona foana ny mpitondra fanjakana petraka ao Antananarivo ao, tsy maintsy ao foana ny sorona no atao. Tsika zany ry havana tokony ho tonga saina, ary tena tokony hitodika ny amin'izao toedra raha-pirenena voatsela zao efa nisy raha nandrika tao Antananarivo a, ny amin'izao toedra raha-pirenena misy zao. Satria ny tombontsoan zareo ny tadiaviny zareo fa tsy mijery ny antsika vahoaka malagasy, koa manentana tsika 4 ao, manentana tsika mahantra ao, manentana tsika mpanan-karena ao, mba hijery an'ity firenentsika ty. Oka zay le fitiavatena fa ndao tsika anoana olona vaovao ndray, ajanontsika any reny. Fa zahay moa zany mitsangana eto a, ekipany apôstôly Marika Tatandraza, ary tena manoa anazy tanteraka sy manolotra azy a ho kandidany zao fanjakam-pisorona eto Madagasikara zao. Tsisy vahaolana io ry Antananarivo, na iza no atsangatsika eo, tsy vahaolana tsony reny mpitondra fanjakana ny fandimby reny, fa ndao tsika hanoana ny kandidany Jesosy Kristy a, apôstôly Marika Tatandraza, izy rery ihany sisa ny vahaolana farany hamonjeny Jesosy a an'izao firenentsika izao. Mba ho tanteraka le teny hoe Madagasikara ny Kristy ho an'ny Madagasikara. Tsy raha tanteraka zany raha tsy ny kandidany Jesosy no toanatsika, sofiditsika mba hafona ny fahantrana eto Madagasikara. Tsy foana raha mbola ny olona ty tena no mitondra eo, tsy foana io raha mbola reny olona mikatsaka ny azy fa tsy mikatsaka ny hafa reny no mitondra eo. Oka zay ry havana fa ndao tsika nohany apôstôly Marika Tatandraza, ndao tsika nohana azy, ndao tsika hifidy azy ho filohany Madagasikara. Zay ry havana fa de mankasitraka indrindra tompoko a, misaotra anao nianatra amin'ny farany.